Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompondray samy velonaina. Faly raha ohatra ianao ka mbola velonaina nefa faly kokoa raha mandre anao hoe mbola mamikitra ianao amin'ny mpandrahanan'ny tompo. Hivavaka isika. Ilay Andriamanitra rainay tsara indrindra eny amin'ny lanitra tokoa ny hijerevanao ny zanak'olombelona. Eny tokoa ny ilazanao hoe izay endry mitady anao no hanehoanao ny herinao. Mamelany ilokay amin'izay rehetra tsy nahatanteraka anay tamin'ny zavatra izay tsy heverinay fa hota nefa hota teo anatrehanao. Dia mifona aminao izay Andriamanitra. Ankehitriny izay raha hifankahiry amin'ny alalan'ny teninao dia aoka ho diovinao amin'ny rahan'i Jesosy Kristy Tompo mba ho mendrika ny hitondran'izany teny izany. Ary aoka ny olona tsirairay avy izay mandre amin'izao fotoana izao mba ho tany lonaka aoka min'nyfanahy masinao ny ampianatra azy mba hahatonga azy hamoha ary izay rehetrarehetra tsy nambolenao eo amin'ny fiainany dia hongoty satria enao ilay Andriamanitra manana ny fahefana lehibe. Ankehitriny mitenenanao anay eo amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Andray tenin'Andriamanitra anankiray tsika dia voalazan'ny Paoly any amin'ny Toriteny 2:2-4:11 ka hatramin'ny 4:11. Dia voavaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Isaorana ny Andriamanitra izay mitondra anay mandrakariva ao amin'ny Kristy toy ny fanaony avy nandresy, ka dia mampiseho ny antitry ny fahalalana azy eny tontolo rehetra izahay. Fantatra Kristy ho an'Andriamanitra izahay amin'izay hovonjena sy izay ho very. Amin'ny sasany dia antitra amin'ny fahafatesana ho amin'ny fahafatesana, fa amin'ny sasany kosa dia antitra avy amin'ny fiainana ho amin'ny fiainana. Koa iza moa no antonona ho amin'izany zavatra izany? Amen. Rehefa malala amin'ny tompo raha mandre an'izany tenin'ny Paoly izany dia mamaritra sady anankiroa hoe ampandresen'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy izay rehetra manana ny fanjakany eto amin'izao fiainana izao, satria ny tenenin'ny Paoly hoe andry Kristy izahay. Izany hoe karazana ambasaderan'ny lanitra eto amin'izao tontolo izao. Hijery manokana antsika hoe izasy ianao ilay tempolo ny atao hoe ambasaderan'ny lanitra. Ny ambasadera raha ohatra tsika ka hijery an'izany dia inona moa ny atao hoe ambasadera? Ny ambasady dia mirepresenté diplomatika amina état ray ao amin'ny état anankiray. Izany hoe mampiseho ny état anankiray ao anatin'ny état anankiray, miforona napetraka toerana birao anankiray izay misy ny ambasady dia mitoetra ao anatin'ny état anankiray. Izasy ianao ihany koa dia ambasaderan'ny lanitra. Izany hoe mampiseho ny fanjakan'ny lanitra eto amin'ny fanjakana, izany hoe solotenan'ny lanitra eto an-tany izasy ianao. Hoy teo hoe ny ambasady dia mitoetra ao anatina fanjakana anankiray, fanjakana kely anankiray mitoetra ao anatin'ny fanjakana lehibe anankiray. Tahaka izany koa ny ambasadin'ny lanitra dia izasy ianao dia fanjakana mitoetra ao anatina fanjakana midadasika anankiray dia ilay fanjakan'ny aizina. Fa maninona natao hoe mitoetra ao anatin'ny fanjakan'ny aizina? Satria voalazan'ny tenin'ny soratra masina hoe Jaona 1:5-7 hoe fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika, izay le tsika nalefan'Andriamanitra ary izao tontolo izao dia mipetraka eo amin'ilay raitsy avokoa. Tsika zany eto amin'izao fiainana izao dia solotenan'Andriamanitra, solotenan'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra aiza moa zany? Isika zany no nolazaina hoe tao amin'ny fanjakana midadasika maizina io dia nalaina dia natao tao anatin'ny nifidiana dia napetraka tao anatin'ny fanjakany mazava anankiray. Voalazan'ny Kolosianina 1:7 hoe nanafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra antsika ao amin'ny fanjakan'ny zanaky malalany. Rehefa malala ao amin'ny tompo androany zany zasy ianao dia mila mamantatra ny tenantsika hoe izasy ianao anie zany ambasaderan'ny lanitra zany, zasy ianao anie ka mitondra fanjakana kely anankiray atao anatintsika, mitondra fanjakana. Zany fanjakana zany ahoana inona moa zany rafitra ny atao hoe fanjakana? Rehefa mitentsika hoe fanjakana dia mazava ho azy tonga dia azotsika sara tsaintsaina hoe misy ny atao hoe président de la république, io ny atao hoe chef suprême de l'état, izany hoe migarantira ny fiandrianana ary miassurer ny atao hoe fanjakana. Ary misy ny atao hoe prime ministre, io kosa no baiko ny asan'ny état anankiray. Dia misy ny atao hoe ministre, reo dia mpanatotosa ny baiko sy ny lamina rehetra izay apetraky ny prime ministre. Tahaka izany koa isika, le fanjakana ao anatintsika dia tahaka izany, misy fanjakana dia misy ny atao hoe baiko, ny atao hoe chef suprême dia le Andriamanitra ray, ary ny prime ministre dia ataoko hoe Jesosy Kristy Tompo.
io zany le mibaiko dia misy ny atao hoe fanahy masina ihany koa zay ao anatintsika ao, ary misy ny ministra, iza le ministra? Le anjely. Ahoana ny lazako hoe ao anatintsika ao reo karazany zavatra olona nyteneniko fanahy nyteneniko teo jaona toko 720 dia voalazany tenin'Andriamanitra satria resy lahatra ny olona anankiray dia tafatoetra ao anatiny amin'izay ny atao hoe fanjakana. Jaona 14:23 dia milaza hoe raha misy tia azy Jesosy dia hitandrina ny teniko izy ary ny iraiko tia azy ka ankao aminy izahay ka maninona monina onina ao aminy. Tafatoetra eo ny fanjakan'Andriamanitra. Le fanjakana ny tenentsika teo, le fanjakana eto amin'izao fiainana izao dia tsy afaky ny toetra ao mihitsy ny olona raha ohatra ka tsy mankatoa an'io fanjakana sy ny rafitra an'io. Zany hoe tahak'izay koa ny fanjakan'Andriamanitra, manaiky an'le tenin'Andriamanitra zany, manaiky an'le rafitra, dia ny fanjakana indray no miditra ao anatin'ny olona anankiray. Ny fanjakana no mitoetra ao anatin'ny olona anankiray. Izay no mahatonga ny Jesosy nilazany amin'ny Luka 7:1-20 milaza hoe ny olona tsy nanao hoe indro atiny na ery fa indro ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinareo. Dia zavatra anankiray ministra ozy ato eo raha amin'izao fanjakana izao fiainana izao dia manao ny exécution, manao ny baiko rehetrarehetra sy izay voasoratra amin'ny lalàna rehetra ho arahana. Fa amin'ity kosa ny fanjakan'ny lanitra dia ny anjely indray natao hoe ministra. Anjely satria tsy ny anjely no hovonjena, tsy ny anjely no hovonjena satria ny olona ny hovonjena, ary reo anjely reo dia anjely mpanompo. Ohatran'le ministra ihany zany mi-exécuter araka voalazan'ny Hébreu 1:4 dia hoe fanampanompo izy ireo ny raha nanao fanompoana ho an'izay andovan'ny famonjena. Dia inona ny ataony mba hafeny tsara le atao hoe fanjakana? Dia ny Salamo 4:7 dia hoe ny anjely Jehova mitoby manodidina an'izay matahotra azy ka mamonjy azy. Zany hoe tafapetraka zay ny atao hoe fanjakana. Rehefa tafapetraka ny fanjakan'Andriamanitra dia mila fantatra ao amin'izay zany hoe fanjakana matanjaka. Hijery zany tsika ny atao hoe inona kosa no asantsika amin'ny mission amin'ny ambassadeur antsika, satria izaho sy ianao no natsangana. Dia amin'ny valiny dia Petera 2:2-7 dia milaza hoe ianareo dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina no alainy olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsarany izay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho an'ny fanjakan'ny mahagaga. Zany hoe tsika le nilazaiko tamin'ny voalohany teo le hoe Kolosianina 1:13 nanala antsika io Andriamanitra io nakao amin'ny fanjakan'ny maizina mifindra tao amin'ny fanjakan'ny mazava. Dia izay zavatra izay zany mila hojorotsika vavolombelona, izay zany iraka antsika. Dia inona zany ny dikan'le hoe fahatsaran'ilay niantso? Dia io le fahatsaran'le fanjakana io. Dia inona ny zavatra tokony iseho hoentina represententsika amin'le fanjakan'ny izao tontolo izao? Voalohany indrindra dia fahazavana. Ambassadeur zany dia taratra anankiray amin'le firenena izay soloan'ny toerana. Fanjakana ao anatinao dia taratra amin'le fanjakan'ny lanitra. Zany hoe fahazavana. Ahoana ny tenen'i Jesosy Matteo 5:4 ianareo ny fahazavana izao tontolo izao tsy azo afenina izay tanàna miorina an-tapitendrim-bohitra. Zany fahazavana anankiray izay. Faharoa famindrapo, fanjakana be famindrapo. Kolosianina 3:2-7 koa mitafia famindrapo sy fiantrana, famoram-panahy, fanetretena, fahalemem-panahy, fandeferana araka ny olom-boafidin'Andriamanitra sady masina no malala. Mifandefera, mifamelah-helika ianareo raha misy manana lahelo amin'ny sasany, tahaka namelan'ny tompony helika-reo, aoka mba hamela helika kosa ianareo. Zany hoe io zany karazana reflet an'le fanjakana lany dia fanjakana mpamela helika. Inona ihany koa fanjakana fitiavana. Fanjakana fitiavana satria izay tsy tia dia tsy mba nalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Jaona 1:4-5. Ary Jesosy Kristy koa le niteny hoe izao no amantaran'ny olona anareo mampiavaka an'le fanjakana dia fanjakam-pitiavana. Zany hoe mifankatia. Jaona 13:35 izany afantaran'ny olona fa mpianatra anareo raha mifankatia. Izay zany no hoe alalàna voalohany indrindra. Ary farany 4 mila mino fa fanjakana
mahery le fanjakana ao anatinao. Marina ny teny teo hoe le fanjakana itoerana, le fanjakana dadasika ngezabe. Fa le fanjakana ao anatinao raha jerena mainao anao dia kely, satria le fanjakana itoerantsika ngeza kanefa le ao anatintsika mahery. Ahoana ny tenenako an'izany? Hébreu 12:20. Hébreu 12:28 milaza hoe koa satria nandray fanjakana tsy azo ampiororoana isika dia aoka isika hanana fahasoavana hoentina manao izay fanompoana sitrak'Andriamanitra amin'ny fanajana sy ny fatahorana. Fanahy mahery, zany hoe ny ensemble an'ilay fanjakantsika dia fanjakana mahery vaika. Marina hoe lehibe ozy ihany ny ety ivelany, fa ny ao anatintsika mbola maharesy an'ilay eny ivelany. Araka voalazan'i Jaona voalohany 2:7 hoe ianareo dia avy amin'Andriamanitra efa naresy izao tontolo izao, ary lehibe ny ao anatinareo noho ny ao amin'izao tontolo izao. Lehibe zany le fanjakana ao anatinao. Fa ahoana moa ny mahalehibe azy? Raha mandinika ny tenin'Andriamanitra tsika ny amin'ny Isaia 66:1 dia milaza hoe voalazan'i Jehovah hoe ny lanitra ny seza fiandrianako ozy izy, ary ny tany ny toerany tongotro. Trano manahoana ozy izy ny ataonareo ho ahy, ary fitoerana manahoana no ifitsaharako. Dia asan'ny apôstoly 7:10. Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao dia tompon'ny lanitra sy ny tany, ka tsy mba mitoetra anatin'ny tempoly nataony tanana, fa le tempoly izasy anao izay namboariny no ahafahany itoerana. Noho izany raha fahalehibiazan'Andriamanitra dia mifahakelezantsika, nefa maninona tafiditra ao ny Andriamanitra sy ny fanahy. Tsarovy tsara fa Jesosy Kristy rehefa nahita an'ilay olona anankiray demoniaka teny amin'ny fasana, dia rehefa namoaka ny devoliny izy dia niresaka Jesosy manontany hoe iza moa ianao? Dia laza izy hoe za dia leziona. Zany hoe maro be dia be tao anatiny, satria fanahy maro be dia be. Ary rehefa avy eo nangataka hivoaka ho any amin'ny kisoa dia hoe 2,000 nisany. Olona anankiray afaka hitoeran'ny fanahy maro be, 2,000 zany, betsaka zany. Kanefany rehefa tafapetraka ilay fanan'Andriamanitra ilonao izahay dia efa maharakotra, maharesy ny fanjakana eto amin'izao fiainana izao. Ny zavatra tena tiana tongavana moa dia izao hoe fantatrao izay ny endrik'ilay fanjakana. Ho amaranako azy dia milazany hoe tenenin'ny Paoly hoe miaramiaritra mafy amiko ianareo ozy izy taka miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena amin'ny raharaha izao fiainana izao, fa mba hafaly izay efa nifidy azo miaramila. 2 Timothée 2:3-4. Zany hoe tsy mionona fotsiny hoe ambasady. Ny ambasady ozy fixe dia ny olona manantona azy, fa ny ambasadin'ny lanitra, ny ambasady indray no mihetsika mobile maka ny olona izay voakenjan'ilay fanjakan'ny aizina. Ary io mahatonga an'i Jesosy milaza hoe any Matthieu 21:43 dia milaza hoe ny olona izay tsy mamokatra ozy izy sorona aminy fanjakan'Andriamanitra dia omena an'izay mamokatra hoe sorona aminy enjana be zany. Indro ozy izy efa mipetraka sady amin'ny fotony ny famaky, ka ny azo rehetra tsy mamozy izy dia ho kapaina ka atsipeny amin'ny afo. Matthieu 3:10. Fa rehefa resy zany tsika, satria ny sorona ny fanjakana dia mazava ho azy fa fanjakan'ny aizina indray no anjaka dia ho fatytsika. Dia zay zany mahatonga ny hoe fanjakana tokony hetsika ianao, miaramila tokony hetsika ianao, satria Jesosy nefa niteny amin'ny Matthieu 28:20 hoe izaho momba anareo mandrakariva mandrapahatonga ny faritaperan'izao tontolo izao, voninahitra n'Andriamanitra ho antsika kosa ny fiadanany. Amen.